Amin'ity vidéo fahateloty indrayntsika iresaka momba ny UX ho an'ny utilisateur, authentification, gestion na profil, gestion na identifiant. Le UX zany ny fanotoantsika voaloha satria vao mieritreritra application antsika tsy mieritreritra hoe design, infrastructure koa afaka manaraka ihany, fa ny tena zava-dehibe dia hoe ohatry ny ahoana ny expérience tsara indrindra ho an'ilay utilisateur raha te hanao an'ity action ity izy. Partie gauche administrateur, partie droite partie utilisateur reto. Ho an'ny utilisateur aloha zany mi-login izy fa tsy izy no misinscrire satria raha ohatra ka comparena ny asany hoe misy utilisateur vaovao ohatra dia amorona ny compteny izy dia avy eo zay vao validena avy aty amin'ny administration mbola manontany zavatra be dia be satria vaovao aminy le application tsy fantany hoe inona loatra le zavatra tokony ataony fa ny expérience tsara indrindra tsapa aloha hatreto dia hoe rehefa ohatra hoe misy utilisateur vaovao manao inscription ao anaty organisation tsika fa tsy hoe manao application ohatra ny anaty play store ohatra na ohatra zany fa anaty organisation tsika dia rehefa miditra ianao ohatra miditra amin'ilay toeram-piasana dia rehefa tafiditra ao ianao dia mahazo email ianao misy hoe reto ny username sy ny mot de passenao. Dia aty amin'ny partie an'ny administrateur zany izay création na compte izay manokatra an'ilay formulaire na création na compte izy sélectionner ny département hoe aiza misy an'ilay département misy an'ity olona ity mampiditra adresse email sélectionner rôle submit. Tokony eo en moins d'une minute zany zay rehefa eo am-pelatananao ny information rehetrarehetra ilaina. Dia miaraka amin'izay zany misy username sy mot de passe générique généré ho azy miaraka amin'ilay izy dia miaraka amina texte ohatrany hoe voici votre identifiant et mot de passe dia tonga dia copier ao anaty presse-papier na clipboard dia afaka tonga dia manao coller fotsiny ianao zany rehefa avy eo afaka tonga dia manao coller fotsiny raha ohatra hoe tao anaty WhatsApp ohatra le resaka ohatra hoe le DRH ohatra ny napita hoe mba ampijery kely ity ao amin'ity département ity ny emailany dia mba omeo anahy le accès mba alefako any amin'ny any zahatra ilaina maika misy foana dia rehefa misy étape anankiray fanampiny ohatrany hoe tsy maintsy email zay vao manana accès zavatra dia manaela zavatra zay fa en même temps koa nefa tsika mandefa email makany amin'ilay utilisateur izy rehefa mandray an'izay moa zany izy dia afaka mampiditra ny mot de passe ny username anatin'ilay formulaire na login vao miditra moa zany dia raha mbola tsy inscrit ianao dia tonga dia formulaire na connexion no hitanao eo milogout miactiver na midésactiver utilisateur ao anaty listana users amin'ny partie administrateur dia afaka tonga dia misy drop down dia hoe activer na désactiver le utilisateur no ny antony maro samihafa information ilainao compte eto satria matetika mety hoe info avy amin'olona ny hoe efa niala taty olona ity fa désactiver amin'izay compteny fa nefa koa ilaina koa le hoe ianao manana accès amin'ilay administrateur manana accès amin'ny hoe ty olona ity efa afrina tsy nampiasa n'ity application ity dia rehefa nananao zay dia mila désactiver izy na mety hoe désactiver automatique ohatra ny tsy tiako loatra mieritreritra le hoe désactiver automatiquement fa ilaina zany le hoe oviana izy ny login farany ohatra ny ahoana ny nombre na activité any ao anatin'ilay application dia rehefa ohatra izy zany ka login amin'iny any aoriana any raha ohatra hoe 2 mois izy ohatra tsy nampiasana application dia mahita izy hoe compte désactivé. Manaraka manova mot de passe sy identifiant rehefa tafiditra ao anatiny ao izy dia afaka tonga dia cliquer an'ilay hoe update credentials fotsiny izahantsika izay mahakaiky an'izay arak'izay tratra dia mameno username sy password rehefa miteny hoe izahantsika izay akaiky an'ilay izy arak'izay tratra dia satria manao action manao expérience utilisateur pary groupe tsika zany eto zao tsika miresaka user profil ohatran'izany rehefa avy eo tsika miresaka mail rehefa avy eo indray tsika miresaka département dia amentsika priorité reo zavatra rehetrarehetra reo fa tsy possible moa zany hoe ny action rehetrarehetra sady tsy possible no possible le izy fa ratsy
zany hoe ny action rehetrarehetra tonga dia hitanao eo daholo dia misy action be dia be zany hoe ity dia zao dia ity dia zao dia ity dia zao dia ohatrany hoe petatoky ny zavatra fa mila mirafitra tsara dia milamina tsara balancer amin'ny hoe inona ny important zay ny tokony mis en avant dia zay zavatra mety hoe secondaire tsy ilaina matetika zay tokony hoe arindray misy an'izay dia misy note kely eto hoe fa maninona le email no fa maninona no tsy alefa email le hoe tiako atao reset le password fa maninona no misy email ilaina koa nefa milafiny anankiray satria raha ohatra ianao ka mampiasa manao Facebook ohatra ianao dia tia hanova ny mot de passe nao dia tsy hoe tonga dia avy ao anatiny ianao dia afaka manova mot de passe fa klikenao aloha le hoe alefa ity email ity confirmeko ny ilana an'izay dia hoe ianao tokoa ve io manova mot de passe io fa sinon samy natao tao anatiny tao daholo fa confirmenao ianao tokoa le izy dia mandefa email makany aminao izy dia rehefa mahazo email ianao dia misy hoe reset link dia io reset link io ny klikenao dia afaka manova mot de passe ianao avy eo fa maninona tsika no tsy manao an'izay tsara aloha izay pratique izay sady sécurisé izay pratique izay zany tsy mamela ny possibilité hoe olo-kafa no manova ny mot de passe nao fa raha balancena nefa ny mety hoe fréquence an'izay amin'ny hoe ianao mila manova ny mot de passe nao fotsiny satria ilainao le izy dia zay no mora kokoa hoe tonga dia eo tsy misy etapy hafa mila arahana moa koa fanampin'izay raha i-reset mot de passe ianao satria mety hoe nisy olo-kafa manana accès ohatra zany no tsy fitandremana maro samihafa dia mora no manao requête hoe mba reseteo le mot de passe fa ohatran'izao dia misy mesure raisina miaraka amin'ilay izy satria moa vao tafiditra manana accès amin'ny comptenao le olona dia tsy le fandovany an'ilay mot de passe tsony ny zava-dehibe eo fa misy zavatra maro mila arahana maso izay no mahatonga an'iny misy zavatra maromaro voahevitra zany ao manaraka transfert ny utilisateur makany amina département hafa mampiseho liste an'ilay utilisateur misy soratra na filtre miaraka amin'izay dia rehefa hita le utilisateur dia hoe transféré makaiza makany amin'ry département ry ok vita tokony ho vita vetivety zany zavatra rehetrarehetra zany side effect misy email makany amin'ny utilisateur hoe transféré nakato amin'ity département ity ianao manaraka update na info an'ilay profil an'ilay utilisateur azo eritreretina mihitsy ary hoe afaka tsy nasiany ty partie ity fa zava-dehibe le fahatsapanao hoe braonao io satria eo ianao no miasa